Collectif des citoyens d'origine malgache monde mitondra ny heviny mikasika ny fanomanana ny fividianana. Ny Andrino Timeriny anangana ny antenimieram-pireneny iray aman-dreny. Ambohidava ampita-tafika mponina 20 sy maintsy nafidra toerana. Faltafaraka amin'andray tombokilasy tongovavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manatitra ny arabony manasana ho ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika mifandraiky amin'ny fividianana no anoko afatsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ifarana afaka ifatrandro ny famaranana ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana hatramin'izao dia 900 mahery kely ny asa vitan'ny seni raha nitatitra farana voakan'izy ireo androany. Nilaza ny fiarahamonim-pirenena fa misy ampan'olona maro tsy marisika amin'izay fanoratana anarana anaty lisy-pividianana izay. Nanao ny fanadihadiana sy Nandre Malala eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Mbola misy ireo sokajin'olona tsy marisika isoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana izao. Tsy ampy ny fampahafantarana ataony tompon'andraikitra any ambany ravikazo rehetrany ka mahatonga ny olom-pirenena misalasala. Tsy afaka niaro ny zosy ny safidy nefa ny olom-pirenena raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisy-pividianana. Raha olazaina amin'ny ankapobeny angamba dia tena maro lonona risika fa misy ihany koa le malaindaina kamokamo tsy dia tena resy lahatra fa mieritreritra hoe atao inona indray ity lisitra ity. Dia rehefa mandeha izahay fiarahamonim-pirenena manazava mandresy lahatra dia resy lahatra ihany ny olona avy eo manaiky ny soratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ny asa zany dia misy dingana maromaro ho anay fiarahamonim-pirenena fa tody amin'ny tanjona ihany rehefa avy eo. Dia ny dingana manaraka indray zany zao dia omilay fanentanana ny olona ho samy sari-piaro. Ahoana moa ny asari-piaro anao amin'ny zonao, ahoana moa no ahafahanao misitraka ny zonao raha tsy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ianao. Dia izay fanentanana izay zany no mbola iseharan'ny fiarahamonim-pirenena izahay ireto mivondrony reto aloha zany no resahanay eto. Ankoatr'izay dia ireo fiarahamonim-pirenena izay mivondrona ireto dia mitsipaka ihany koa ny fanemorana ny fividianana amin'ny endriny rehetra. Aminay fiarahamonim-pirenena dia ny lalam-panorenana no mitondra azy. Voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana fa misy ny fividianana amin'ity taona 2024 ity. Izahay tsy ity taona ity vao niomana fa nanomboka tamin'ny taondasa dia efa nanomboka niomana hiatrehana izay fividianana izay ka dia mino zahay matoky zahay fa isy ny fividianana amin'ity taona 2024 ity. Androany nisoratra ireo olom-pirenena efa misoratra anarana ao anatin'ny lisy-pividianana ireto fiarahamonim-pirenena nahazo fankatoavana avy amin'ny seny foibe ary miantso ireo izay tsy mbola nisoratra anarana kosa izy ireo mba anatanteraka izany. Raha tsy aivina dia 2,703 sy rahetsy sy 7 tapitrisa nisan'ireo mpifidy voaisa hatramin'ny androany raha nitatitry ny seny. Nitondra ny heviny makasika ny fividianana ho tanterana amin'ity taona ity ny fikambanan'ny malagasy mpila ravinahitra any ivelany na ny collectif des citoyens d'origine malgache monde. Teboka efatra no nasongadiny ka voalohany amin'izany ny fanatanterana ny fikonan-doham-pirenena tsy fitediavan-tseza no atao fa fandamenana ny fividianana ampadio sy ampangarahara azy ary ekeny rehetra izay andraisany rehetra anjara indrindra ny ray aman-dreny am-panahy sy ny firaisamonim-pirenena. Faharoa ny fividianana sy ny lisy-pividianana manay ny tsisy ny fividianana madio sy mangarara izy ireo raha ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 no asiana jeritodika. Alabato sy fanaovana tsinitsina ny fitoriana mifandraiky amin'ny tsy nahara-dalàna ny fividianana ka nanindriny fa ny fikonan-doham-pirenena ihany no afaka mandravina izany izany. Notsim-piana ao anatin'ny fanambarana ihany koa ny tsy fisiany lalàna manome alalana ireo malagasy any Andilam-bato ifidy. Fahatelo, zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fividianana ho ataon'ny FFKM ary manainga ny mpanao politika ihany ny malagasy. Faefatra farany makasika ny fanohanana arakevitra sy arakasa ilaina hatrany ny fifanakalozana amin'ireo mpiara-miombonandoka rehetra alavorary ny fividianana.
Mijany amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy fotoana ny tetezamita intsony izao ary tsy ho zakan'ny malagasy intsony raha mbola hiditra amin'izany ireo mpanao politika malagasy. Tsy olana hoy ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety na rano mivondrona ny mpanao politika saingy kosa ny tombontsoam-bahoaka no tediavina fa tsy tombontsoa antseza. Asin'Andre Malala sy Mathieu Princy. Aoka izay ny tetezamita, aoka izay ny fitetiavana seza ho an'ny tombontsoa ny mpanao politika fa ny tombontsoam-bahoaka tadiavina hoy ity olon-tsotra sendrana ity. Mandeha mantsy ny resaka amin'izao fotoana izao fa maro ireo mpanao politika sy olom-boafidy mitady fiaraha-mitantana amin'ny fitondrana rajoelona ka mitady fomba rehetra azahoana seza na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Dia tsy ilaina aloha le tetezamita. Inona moa ny antony? Tetezamita lava be nge tamin'ny andron'izao mpitondro izao e. Taontsika hoe na seka mandara izy tapa mihitsy angamba sa roa izy teo no nanaovana tetezamita. Tsy nisy fivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny dikan'izay zany isaritana amin'ny mpanao politika namana dia oka izay ny tetezamita e. Tetezamita zany tsy mahasoa ny gasy fa aleo mieritreritra hoe atao malaky io fifidianana io. Raha andeha ho any amin'ny fifidianana nefa dia tokony mila resaka tsara hoe inona ny tena ahafahana mitondra ny fifidianana ity mba hadio. Fa raha ny tetezamita aloha amiko tsy vahaolana io satria mamotika ny toe-karena io lasa fizarazara-tseza fotsiny. Satria nisy fotoana ny mpanao politika anankiray niresaka tamina namanjery anankiray izay miteny hoe niresaka zao mankany amin'ny hoe processus ozy dia ozy hoe fa ahoana ary zany eritreretin'ilay mpanao politika izany e. Miresaka hoe mila manova nefa tetezamita ve no eritreretinao indray fa hanohizana an'izao fitantanana izao. Dia vomay zany alatsaka indray le fiainan'le gasy. Tetezamita zany tsy tondra vahaolana zany resaka fandaminana. Rehefa tsy nalamina ohatr'izay io fitondrana io alao izy hiala any amin'izay aloha fa vahoaka no anontaniana hoe inona ny latsabato ataon'ny vahoaka amin'izao. Fa raha zany tetezamita zany tsy miombon-kevitra amin'izany aloha raha ny tenako manokana ary any tanana mpanao politika hoe tsy antsontsika e. Oka izay ny tetezamita fa efa be loatra izay tetezamita izay Tonana mafy ny ayay sy ireo sabe mandeha io ny fisehoany ireo mpanao politika tsy nandrenesam-peo atrinela fa miseho masoandro indray amin'izao fotoana izao akaiky ny fifidianana izao. Tsy ratsy anefa ny fivondrona ny mpanao politika tahaka ny omaly raha toa ka tombontsoam-bahoaka maro no jerena. Le olona efa nampahantraina dia manjary lasa mivarotra daholo le olona dia tsy misy manao aktivité hafa intsony dia reraka manarak'izay ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Midika zany fa raha matoa ireo mpanao politika tafavondrona ao anatin'ity hoe lera ty dia mety hoe lera hitsangana ndrizay angamba zany zareo vao nahatsapa hoe mila mitsangana amin'izay. Kanefa raha fijerinay manokana ny olom-boafidy tamin'ity fitondrana ity ny azo lazaina hoe tsy tena hajery loatra ny fahasairana amin'ny vahoaka malagasy satria natahotra ve ny olom-boafidy dia tsy samitsangana mihitsy sa hoe inona ny antony fa zao zany ny olom-boafidy matsapa fa hoe andeo hitsangana ary. Ny fitsanganany aloha zany aminay dia amin'ny fijery malalaka ny ijerevana azy hoe tsara raha ohatra ka mitondra mankany amin'ny hoe anafitra n'ilay vahoaka malagasy tokoa satria efa vizaka loatra ny vahoaka malagasy. No tanterahina androany fifampiarabana na tratra ny taona ho an'ireo andrina mivondrona amin'ny laka. Nandritra izany no nitondran'izy ireo fanazavana fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny fantrana amin'izao fotoana izao. Isaraka izany fananganana nantenimera ny ray aman-dreny malagasy eto amin'ny firenena ka ny foko rehetra eto Madagasikara no anangana sy ametraka izany. Araka izao tatim-baovao Germaine Menjanary sy Manu Randre Malala izao. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny fantrana ambony arena tahaka izao. Io no nambaran'ireo andrina mivondrona ao anatin'ny laka androany. Fa napahan-kevitra noraisina manoloana izany ny fananganana ny antenimera-pirenena ny ray aman-dreny eto Madagasikara. Io natao dia mba anitsoarofanina amin'ny fomba tokony hitantanana ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ary ny mpanjaka rehetra nisy teto Madagasikara dia nisy foana ny tandapa, nisy foana ny alokalopahendrena niaraka taminy teo. Ka ny adia zaza Iradama voalohany dia nanajany zany izy ary nanome asina sy aja ny ray aman-dreny tao andapa ka tsy nisaraka tamin'ny alokalopahendrena nandritra ny fitondrany. Ka ny firenena tsy misy alokalopahendrena tompoko dia mazava ho azy fa very rariny, very itsiny ary very fahendrena ihany koa. Noho izany dia ilaina ny fijoroan'ny antenimera-pirenen'ny ray aman-dreny malagasy ho arofanina iarovana ny fiandrianam-pirenena, iarovana ny vahoaka sy ny fiarahamonina. Ka io antenimera-pirenena io
izy no miandraikitra zay zavatra rehetra afahana mandrindra ny fiainan'ny firenena sy misoroka ny zava-doza tsy azon'ny firenena. Zay mazava-dehibe hitsangana ny antenimera-pirenen'ny ray aman-dreny malagasy. Fa saingy kosa tsy azoko tantaraina avokoa zavatra rehetrarehetra tokony ho ataony, fa rehefa tonga ny fotoana hifamoriny ny foko malagasy manerana Madagasikara zay hiakatra eto amin'ny renivohitra eto Andovabe, dia ao no mandray andraikitra no mijery hoe inona no andraikitra ho raisin'izany antenimera-pirenen'ny ray aman-dreny malagasy zany. Ny fotom-pisainana maha-malagasy no tokony hitondrana ny firenena ho hatrany ny farazavana. Tsikatra ho izy ireo fa mitady iverina sy hitoetra eto amintsika ny fomba fitondrana mpanjanaka. Mazava ho azy fa rehefa ivelany rafitra maha-malagasy dia tsy mety amin'ny malagasy, fa manana ny nazatra azy izy. Mikevana fa hoe miaina amin'ny ny fivoarana antsika amin'izao fotoana zao miova ny rafitra, fa saingy kosa tokony ho ny toe-tsaina malagasy nentina miatrika zay fandaminana ny rafitra tokony hipetraka eto Madagasikara izany. Manaja ny asina maha-malagasy, manaja ny zo sy ny asina maha-olona, ary manaja ny asa tanindrazana. Zay no mahatonga ny fitenenana hoe tsy mety amin'ny Madagasikara ny rafim-panjanahana, satria natao ambotry fa tsy natao amelona. Porofony na ianareo mpanao gazety ary agnambany dia mahafantatra fa betsaka ny zavatra tsy lavorary eto Madagasikara. Ny andrena tsy mba fomba ny andrena ny miteny hoe zao fa manoro no fanaony, ka tsy afaka hiteny zay hoe tsy mety zao satria ny olona rehetra efa mahafantatra ny manao ahoana moa zay no ndeha isolo-toerana ny vahoaka, fa ny vahoaka efa mahafantatra ny makasika an'izany. Androany moa no nitanteraina ny fampiarabanana tratrany taona ho an'ireo andrina eo anivon'ny laka. Nisy olon-tsotra tonga niatrika ity fotoana ity. Ijoro ny taranaka andrina sy ny andrina, iaro ny vahoaka ary tanjona dia ny adana ny ambany lanitra raha ny fanazavana. Kivy amin'ny rajoelina sy ny ekipa tsy mety tonga saina ny rehetra kanefa ny fiainam-bahoaka efa mandady amin'ny tany. Hoy ny fandairana miara-manonja niompana bebe kokoa tamin'izay sosialim-bahoaka tsy ahitam-baolana izay ny fandairana androany. Mamitana amintsika izay afitra Sondray sy Tokisira Marjola. Vidim-piainana miakatra izay tsy izy na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra, manampitrotraka ny fahatapahan-dalana sy ara-tsin-dalana ka mampikatso ny vokatra. Fampanantenana amin'ny fiahinan'ny sosialim-bahoaka tsy mety tanteraka toy ny Ambato-Bevoka, fotodrafitrasa petatoko sady tsy mipaka amin'ny vilan'ny vahoaka. Izay no mibahana amin'izao fitondrana rajoelina izao ny solombavim-bahoaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina. Atao ary dia fotodrafitrasa tsy miteraka any amin'ny famokarana no atao any vahoaka malagasy. Fa zavatra tandrametaka fotodrafitrasa tefo maika no atao an'ny fiarahamonina so an'ny vahoaka. Zay ke mahatonga ny vahoaka tesitra amin'izao fotoana zao e. Zay mahatonga ny vahoaka malahelo karaha zao fikatsoana. Ara toe-kareny zao zany bola misy miampy mivitaka ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny solika jereo ny asa maritra tsy misy dia tsy maintsy izy zany atao hoe fipoahana ara-tsosialy sy izany hoe explosion sociale. Ary tsy mahagaga zaho faniry tena tsy gaga raha mivondrona daholo zao ny fikambanana maro eto amin'ny tany sy ny firenena. Mitsipadony fitondrana avokoa ireo nanantena sy ny andrandrany rajoelina anarana ny firenena. Isan'izany ireo vahoaka nahavanina ny tranga tamin'ny taona 2024 ny mpandrindra nasionaly ny antoko FLN. Pidibola be ao antsika fa najanona ny fambolem-bary filoham-pirenena ny tenin'izany. Ankehitriny to tonga saina ihany izy, ary io itidiantsika mihitsy ny fanonganana ny filora valomanana tamin'ny taona 2024, anisan'izany nentina nanonganana azy ny fanototofana ny tany teo an-dota-penaka. Fa ankehitriny manototra tany ny filoha Iandry Rajoelina, zay lalana eo amin'ny 250 km makany Tamatavy zany nge anaovanao autoroute, ny alignement amin'izany 15 mètres l'axe 30 mètres de largeur zany, 4 hectares zany. Ary amin'izao tsika miteny zao efa le olona nitehaka azy tamin'le fametrahana n'le vato fototra, ankehitriny nefa mitaraina zato, potika ny voly, potika ny fambolena, ary eny raha mahita reny tsisy endra fo mihitsy, tonga de totofanao le angivy, nefa anao nay mivoangy goto reny miasa tsara mihitsy. Ka izany zavatra zany a, tena ny fahitako ny olona io de olona miteny fotsiny, ary zay teneny ny vavany rehetrarehetra tsisy tanterahany zany.
teneny zay tsy ny vavany mba tsaratsara endrika azy eo amin'ny fieritseretany fanehoan-kevitra fa eo amin'ny fanatanterahana ny asa satria iarahantsika malala zao fahavoazana zao ary tsy tsika rery ny mahalala n'izao fahavoazana zao fa nanomponba ny fitondrana de efa mahalala izao fahavoazan'ny firenena izao jala ny vahoaka izy maro zao ny olona nomeny tsodrano tamin'ny 2009 nomeny tsodrano hoe antaonareo fa zaho ary zaody ozy izy tsy fantatro na ahoana zao no mba eritseritsy reny olona nahazo tsodrano reny mitondra ny fiainany nakaiza lay tsodrano azy vaovaony sosialy mahatratra 5 isaky ny 10 minitra ny rano tovozony tokantrano iray ao an-trano etsy amin'ny fokotany ankorondrano atsinanana eo ny rotsankorana miteraka dobo-drano an-trano fa tena olana lehibe dia ny tsy fikoriana ny rano ao amin'ny tatatra ao atsinana ny trano ireo mponina ka miteraka ny fampitona ao an-trano izay miantso fonjy noho izany ireo mponina eny an-toerany Germaine Menjanary sy Mano Randria Malala. Aty amin'ny fokotany ankorondrano atsinanana no misy anay amin'izao fotoana izao iarahantsika mahita moa fa ao anatin'ny fotoanany rotsakorana no sady fotoanany rivodoza ihany koa tsika mikinja de mikinja ny orana manerika feno rano ny tanàna fa raha ho any aty amin'ny fokotany izay tsy dianay ity de tsikatra hoe voamiditra ny toerana ianao de fotaka mandrevo no lalakely mitsofoka nytony elakelatrano itoy fa manoloana izay indrindra de hoe ndao tsy dia atsika ireo tokantrano ireo manahoana ny fiaim-piainan'izy ireo ao anatin'izao hoe fotoanany rotsakorana sy ny fotoanany rivodoza izao raha naveza zany ty le anareo ty rehefa avy ny orana de miakatra ohatran'izao aty feno rano foana de mijaly be le ankizy am'le tany mando mitete ve le izy sa hoe tsy mitate mihitsy fa le rano avany amin'ny anina avany miakatra le rano avany de mitsofoka amina aty an-trano daholo de manahoana ny fandaminanareo am'izay hoe mitona rano isaky ny mihetsika zany nareo kobahana foana avoaka de ny eo ihany eo miditra ny avany de eo ihany eo raha tsy efa tena mitsika mihitsy ny hoe mitsika ny any ambany ivelany azy hoe vao mihina ny ato an-trano de nareo zany mbola aty ihany matory mbola ato ihany de ato mikarakara sakafo ie toko reny mbola ato ihany de tsy manana eritreretra hoe ny ala mihitsy sa hoe tsy hita zay elana siny fa nareo zany tsy manana fahefa mividy hoe afaka manao an'izay mihitsy mba ampiakarina kely nanao ohatran'izany le anaovana dalazy azy zay sahirana ny anina hoany de tavina androany hoanina androany de tavina piso hoanina piso fa ohatra zao de rehefa le marana de mandeha trabona anina de hoe tsisy mandeha trabona tsony ny eto akorondrano de miaritra miaritra fa maninona nareo tsisy mandeha trabona tsony ka raha ny olona tsy mandeha de nao rery ve nandeha tonatona tian'izay matory fa mandroaka rano foana zay isan'andro zange zao nanomboka tamin'ny enina maraina nandroaka rano nefa de mbola io ihany miena kely izany de miverina ihany avy any ambany fandrina avy any ambanin'ny tany ihany miakatra fa tsy hoe rano avy aty ivelany tsisy rano avy any ivelany miditra mihitsy eo hatram'izay eto tsisy rano miangona mihitsy fa ny rano tonga de mandeha any daholo de nareo ve fa misy fiomanana hoe hifindra toerana sa hoe manahoana zany fandaminareo amin'ny fianareo tsy mifindra mihitsy zay hatram'izay fa tamin'le cyclone be le Batsirahiny ihany zay ny nahalananao tsabony tamin'ny lady zao zay hoe natory tena hoe ny aina mpilaminana amin'ny torimaso fa nanomboka zay de hatramin'izao tsisy tena torimaso fa miakatra be le rano de tsy maintsy mivoaka foana na alary zany hoe tsisy tahotra trony fa mivoaka ny avelany ihany manareny rano ito moa zany tsy mamako ito zao fa nandraiky nanary mihitsy izy le rano ve avy any ivelany miditra sa mitete sa mitate aloha tsy misy tompoko fa le avany ambanin'ny tany mihitsy no miakatra fa ny any ivelany tsisy miditra fa le eto ambaniny eto mihitsy ny miakatra ny ambanin'ny tany mihitsy ny miakatra ambony le rano de madibitra anao andeha atao trano firy zany ny arinareo anatiny isaky ny 10 minitra zao de 20 sio ny avoakanay isan'andro eto 20 sio isan'alina zany na voakanay eto na andro na alina ohatr'izay foana de manahoana ny fandaminanareo amin'ny fiainanareo am'izany ianareo hoe tsy manana eritreritry ny ala manahoana ihany koa hoe le ala zao tompoko tsy hita mihitsy hoe waiza zany zao fa tsy maintsy miafy ato ihany zay fa tia ny trano mipetsaranay na olona nay hatr'izay de tsisy alana fa tsy maintsy ato ihany zany miaritra ato aloha zay ny fiaim-piainan'izy ireo anatin'izao fotoanan'ny fahavaratra izao azadiny ihany koa fa fotoanany rotsakorantsika iarahantsika mety ihany koa fa maro ireo trano azo ety atoerana izay ahina irodana
vokatra zay hoe rotsakorana satria miteraka fahaboboana moa zany na fahalovana ho an'ireo azo ireo ka mety ahina hiteraka zavadoza ho an'ireo mponina ireo raha ndresadresaka nataony zareo teo moa zany de hoe tsy mbola misy mihitsy manana eritreritra hiala ho an'ity toerana ity satria hoe misy ny tsy mandeha amin'ny traboina ka manahirana raha ohatra ka hoe ianao rery andeha monjy izay toerana fametrahana ny traboina izay fa isan'ny tena olana de ity resaka tatatra ity zany amin'izao fotoana izao fa ndao atanitsika ary zareo ity toerana hoe manahoana marina ny makasika an'izay zavatra zay voalohany ty tatatya tokony lalina izy ty zay zany nangataka tamin'ny reto olona manotrano amin'ny atsinanany reto mba hoe asina toerana anankiray natokana na emprise filaza azy amin'ny terme technique afahana manao curage le tatatra sy nazay zay emprise zay donc tsy vita mihitsy le curage le tatatra ary iarahantsika mo iteto fa io tatatra io tsy vita curage amin'ny tanana io fa tsy maintsy curage amin'ny lamasina na curage mécanisé satria efa be loatra le fahatokorana amle izy de vokatra io zany mahatonga an'le rano any anatin'le isatokantramin'olona tsirairay avy amin'ira le varina ty amin'ny party anay satria rano a de permanent tovy niveau ny tokotany de tsy mahagaga le amadona ry ohatra tanteraka indrindra moa rehefa fahavaratra ohatra zay de zay le problème antageto zany mikasika an'le rano isatokantrano ankoatran'ny ora fahavaratra fa manampitrotraka ihany koa ny zavatra tahaka izao zany hoe efa sady eo ny rano maloto fa ny fako ihany koa zany ety andanina isan'ny fiainan'ireto mponina ety amin'ity fokotany ity ny zavatra takin'ireo mponina raha araky ny resaka natao tamin'izy ireo teo de hoe ny fandraisana ndraikitra ifotony ho an'ireo mpitondra fanjakana mahefa izay voakasika an'izao olana mahazo ny mponina izao eo ny resaka tatatra eo ny resaka rano fa ny fijerena manokana ihany koa ny fiainan'ireto mponina ety amin'ny fokotany ankorondrano atsinanana ireto Trabona tanteraka ihany koa ny mponina etsy Ambohidava komina Ampitatafika noho ny favakistany fefilohan'ny Sisaony. Tsy maintsy nafindra toerana avokoa araka izany mponina ny olana nefa mbola tsy misy toerana ivantalin'ireo trabona ireo teny an-toerana resaka miraisy Taizinaina. Efa heritaona izay nahavaky ny fefilohan'ny Sisaony tsy mbola nisy fanamboarana hatramin'izao. Niakatra be indray araka izany ny rano ka lasa nitoka-monina tanteraka ny tanàna Ambohidava. Trano efa 50 mahery no nentin'ny fefiloha tamin'ny fahavakisany Taondasy. Fokotany roa tena lasibatra ny fiakaran-drano, Anjana Maitso sy Ambohidava. Mponina manodidina 800 sy 200 no tsy maintsy nafindra toerana. Efa hatry ny alina no misy ny fitaterana olona teto. Betsaka tamin'ny mponina no niaia sy tsy nety ny alina noho ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy mbola fantatra izy ireo ihany koa ny toerana amin-drana azy. Efa tafiditra tokotaninay aloha ny rano efa tafiditra amin'ny trano ambany. Tena velo zany entana fa tsy maintsy. Ny entanay eo daholo fa zay zaka lamba hoentinay fotsiny zany hoe akanjo. Fa ny entanay eo daholo. Zany efa ny tena atahoranay le entanay ohatr'izao de misy manarary ohatra mihitsy nay ohatr'izao. Tonga de mitona mitondra lakana mpanao ratsy tonga de mitona ny entanay. Zany nge mba nampizirizirenay nge tsy nandehananay mba miafy amin'le entana satria ny azonao mandritra ny 4 taona zany de alain'ny olona ny ray mpimaso fotsiny. Zay efa nange tsy ala mihitsy zany hoe voatery tsy maintsy mandeha de zao ny zava-misy. Ny zavatra mba iangavinay zany hoe de mba asina tompona andraikitra feno mihitsy miandraikitra an'le zavatra anay. Tsy aloha izay hitondranareo zareo anay hoe hoaizana fa mandeha fotsiny. De mbola miandry fotsiny zany. Miandry fotsiny aloha hatreto fa tsy hoe hoaizana ny hitondrana. Fa ny fialahinay fotsiny la raha-pahamehany zareo zany hoe tsy maintsy miala eto. Am'le rambe. Le rambe zao natonga anay nangalanareo natonga nareo nakanay teny. De inona za hoaiza zany sonareo? Andeha ho any amin'ny trabona. Aiza ny fantatrareo ametrahana anareo? De tsy fa ohatrany hoe any tamin'ny Menakely. Tena velo fotsiny zany ny entana sy ny entana. Misy le lailahy miandry. Fa nareo zany tsy maintsy miala. Zaza amam-behivavy zany lasa niala daholo fa ny lehilahy miandry eo. De ahoana ny fandraisana zany sa hoe tsy maintsy zay aloha? Tsy maintsy zay zany aloha fa tsy afaka ny andà satria le rano miakatra tsy mijanona. Tsy mbola fantatra hatreto ny andraisana ireo trabony ireo. Nivoaka tao anaty filakevitry ny ministra ny alarobia lasa teo mantsy fa tsy azo ametrahana trabony eny amin'ny sekolim-panjakana. Ny fiangonana sy ny trano malalaka nanaovana fangatahana ihany koa tsy nisy nanaiky ny andray azy ireo. Ny toerana andefasana azy dia eny amin'ny CEG Falerivo. Voalaza tao anatin'ny resaka ina nandritra ny sasakalina nanomboka tamin'ny roa sasany tolakandro omaly hatramin'ny sasakalina fa navoaka tao anatin'ny filakevitry ny ministra fa tsy azo andraisana ny sekoly mpanjakana. Dia efa mba nanao izay hevitra ihany ny komuna nitady toerana malalaka sy fiangonana hoe andraisana an'ireny olona ireny hatreto aloha
dia ny fiangonana natonina tsy misy nanaiky avokoa fa ny fiangonany Jesosy Kristy zany hoe mormon mo no tena malaza azy zareo zao nefa nanaiky verbal fa mila fangatana dia efa natao ny taratasy ny kahany commune raha teo koa tsy mitovy satria za samy commune dia izay ngambany Atsimon-drano Ampitatafika ny manana ny betsaka indrindra raha resaka efitrano eto dia amin'ny efitrano zany mbola misy efitrano anaky enina malalaka tsy mbola misy mpianatra dia amin'ilay vaovao fa rehetra bony ireo alefa eny amin'ilay CEG taloha efa tranainy rehefa miverina zany ny fampianarana amin'ny latsinainy engane dia batain'ny commune reo W ireo dia alefa any amin'ilay CEG manara-penitra ny mpianatra dia tsy misy fampianarana tapaka mihitsiny efa nitady zay hatramin'ny alina io maraina io ihany koa ny toerana hoe andraisana azy hoe tsy azo atao tsy vitany baiko izy ity fa mila tena mahafantatra ifotony zava-misy ary tsy hoe izay tsy miasa fa tena miasa zay fa ny akamaroan'ny olona dia mandaa ny fandraisana an'ireny traboina ireny hatramin'ny fotoana nanoratana ity vavao ity tsy mbola niravina ny toerana ametrahana ny traboina no esorina fotsiny tamin'ny toeram-ponenana araka izany izy ireo mitombo hatrany ny isan'ireo tradoza nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Saint-Lézao sy ny Rotsankorana izay mbola mamely ny nosy amin'izao 12 ireo namony ainy 7 tsy hitapopoka 1 sy 7 aly ny ireo traboina raha toka 7 sy 7 aly ny ireo voatery na findratoerana tafakatra 5 sy 3 sy 3 sy 1 alina ireo fotodrafitra Sadibydrano ary 500 no simba raha nitatitra navoaka ny BNGRC androany mila mitandrina trany rehetra amin'ny Rotsankorana amin'izao fotoana izao fa iray volana aty aoriana mbola tsy tafarina ireo trano izay ravany afo etsy Akorondrano Atsinanana ny aliny 1 Desambra lasa teo nambaran'ireo mponina fa tsy manana fahafahana manarina ny fahavoazan'izy ireo noho ny fahasahiranana maro lafy miantso ny malala-tanana araka izany ny mponina anampy azy ireo amin'ny fanamboarana izany Germaine Menjanarsi manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay ny aliny 1 Desambra teo no namay ity trano ity trano azo mirefy 4 metatra ny lavany ary 3 metatra eo ny sakany hatramin'izao anefa tsy voarin'ireo tompon'ny trano ilay fahavoazana tsy misy ny oentomanana anarenana azy noho ny fahasarotam-piainana raha ny fanazavana sasalamba mantsy no fivelomany any ka lany ho sakafo avokoa ny vola azo amin'izany tsy misy ny ividianana azo anarenana sy ananganana ny trano indray ao an-tran'olona no milafika izy ireo tao anatin'izay iray volana izay raha ny fanadiadiana atrany zao zay vao mangataka fanampiana satria tsy manana le tena misitsika any an-tran'olona nefa manahinana satria manana zazakely maro be zay ao an-trano dia mangataka fanampiana zay tena mijaly satria mbola kely loatra 3 volana zao zazakely dia raha heritaona sy tapany izy koa zao ohatr'izay ihany koa mahazo anay sisy zao no tena tsy manakale zay sady tsy mbesa vamokarana mamoatsakarana eny miasa dia fikarananay zany le trano ny tarin zay dia tsy manana zay tena tsisy io mipetraka fotsiny avorana mijaly anetran'olona mitaraina mba matory fa tena tsisy sasalamba zao mipetraka fotsiny zay eto tsy mahita le nefa manahirana tsy maintsy ole ihany ny olona any arina satria anao mananjanaka kely dia zay ny tarananay dia misaotanareo 4 metre izy teto mety eo 4 metre 4 metre dia 2 metre 4 metre zao manao ohatr'izao dia 2 metre 80 ny anina ohatr'izay ny abean'le trano teo dia tsisy mbola io hitanareo io hatramin'izao zay miantso ho an'izay malala-tanana rehetra arak'izany izy ireo mba anome fanampiana ny trano fonenana raha ny fanazavana no mafisin'izy ireo fa efa nitonga nijery azy ireo nisy olom-bavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotimy feno Ralambo manana izay nanome fitaovana maro ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary notoloran'ny fisaorana saingy miantso fandraisana andraikitra avy amin'ireo olom-panjakana voakasika koa ity fianakaviana mba hijery akaiky ny fiainam-bahoaka toy izao
La fomba vao afa tanteraka kosa indray nisy ny filazana avy amin'ny sampandraraha ny passeport fanoho ny fandaminana ara-teknika ao anivon'ity sampandraraha ity dia miantona ny fanaovana passeport. Ireo olona marary mila fitsabonana ny évacuation sanitaire sy mpamita iraka izay voapirofo ara-taratasy andry no afaka mangataka passeport manomboka ny alatsinainy 3 janoary izao. Tsy nisy ny fanazavana fanampiny mikasika ny antony ity fanapahan-kevitra ity fa raha ny fantatra dia ao anatin'ny fotoana tsy voafetra no ampiarana azy. Fananao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny Foibeny tetsy faravohitra ny orinasa Jirama nampafantatra fa miato ny fampiasana ny tolotra nomerika rehetra hatramin'ny alahady 5 febroary ho avy izao resaka miraisy Taizne. Anomboka ny zoma telo hatramin'ny alahady 5 febroary izao ny fiatony tolotra nomerika rehetra eto anivon'ny orinasa Jirama. Isan'izany ny mailaka, ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny finday, ny fandoavam-bola sy ny fikirakirana ny agence en ligne, ny fividianana fahana ho an'ny compteur prépayé, ny fandraisana ny auto relevé ary ny fikatona ny kesy ny Jirama rehetra manerana ny nosy. Mampahafantatra ny mpanjifa araka izany ny orinasa Jirama mba hanatanterahana mialoha na aoriana ny fotoana io ny fividianana fahana ho an'ny compteur numérique sy ny fanaterana ny auto relevé. Ao anatin'izay teknika izay nefany dia voatery tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny mpanjifantsika izany zavatra izany. Amin'ny fotoana io zany dia mianto tanteraka ny agence en ligne, ny fikirakirana ao anatin'ny téléphone mobile reny dia mijanona kely alohany amin'ny fotoana io. Manaraka izany koa dia tsy hisy zany ny fividianana crédit ho an'ireo compteur prépayé. Dia ny compteur intelligent koa dia misy manatona ny CRC na miantso amin'io fotoana io. Zay zany fiantraikany. Ka noho izany dia atsoina itsika rehetra, itsika mpanjifa mba hanatanteraka meloha an'ireo asa ireo hisitsaka an'ireo tolotra ireo alohan'io febroary io. Isan'izany koa ny kesy dia mijanona eran'ny tontolo Madagasikara manontolo. Tsisy zany ny sabotsy sabotsy 4 febroary dia mikatona daholo ny kesy satria mijanona daholo ny tolotra amin'ny aitao arak'adinyrija eto amin'ny Jirama. Tsy mbola misy vahaolana maharitra mihitsy aloha ity orinasam-panjakana ity hatreto. Tsy mbola ndravona mihitsy ny olana ny fahatapahan-jiro, manampitrotraka ihany koa ny fahatapahan'ny rano sy ny lotony amin'izao fahavaratra izao. Pejy ny fanatanjahantena nanomboka tamin'ny 7 ariva teo ny ampahifadalana eo amin'ny lalao tranona 13 nanokatra ny lalao tamin'izany Algérie voalohany tao amin'ny vondrona A, ny fanandrina amin'ny Côte d'Ivoire larana faharoa amin'ny vondrona B. Rehefa avy eo amin'ny folora alina kosa dia Sénégal nahazo ny larana voalohany tao amin'ny vondrona B no ifandona amin'ny Mauritanie nahazo ny voalohany tao amin'ny vondrona D. Toy ny mahazatra dia ho tantarain'ny ekipa ny onjam-peo ny 10 FM mivantana ity lalao amin'ny folora alina ity. Rampitso kosa no hiakatra kianja ny Bareny Madagasikara ifandona amin'ny Mozambique amin'ny 7 ariva oreto Madagasikara. Izy fanovana kely noho izany fandairana Rampitso arivo satria isy ihany koa ny fitantarana mivantana izany ao amin'ny onjam-peon'ny NBS. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany fahatsapatena sy ezaka avy amin'ny firenena tsirairay no atratrarana ny tanjona amin'ny ady atao amin'ny fivavahany toetry ny andro hoy Ramatoa Kristalina Georgieva tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Nisy ny fivoriana natao an'ny Afrika Atsinana natao tany Kigali ka nafana nanaitra ny firenena voakasika rehetra andray andraikitra. Avitra solondrabe eo amin'ny sariny CGTN narindra ny toky Ramarila. Fampandraisana anjarany rehetra sy ireo mpisehatra isan'ny mpandotony tontolo iainana amin'ny fiarovana sy fikojakojana ny tontolo iainana ny fototry ny resaka tao Kigali Rwanda. Ny ao nanandritra izany ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny minisitry ny fitantanam-bola ary ny governoran'ny Banky Foibeny Afrika Atsinanana. Ankoatra ny fijerena ny fanampiana ara-bola ireo firenena ho tosika amin'ny fampivoarana ny fiaina ara-tsosialy sy ara-ekonomika dia nojerena manokana ny mikasika ny tontolo iainana. Nivoatra tamin'izany fa mila ampiakarina ny famatsiam-bola analefahana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Maro ny filana ara-bola anatanterahana ny fampandrosoana fa sarotra ny fampiarina izany eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana hoy nambarany talelefitry ny Banky Nasionaly ny Burundi. Paikady maty-paika isaky ny faritra no tsara jerena ho hiatran'ny fanazavana satria maro ny firenena mifampiankina.
Nilaza kosa ankilany ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny baky fohiben'ny Afrika Atsinanana fa mila finiavana ny tsirairay ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Fanomezan-danja ny fampiasam-bola amin'ny fanodinana sy fiarovana ny tontolo iainana no andrasana ary ny firenena tsirairay no mila miomana sy manokana vola ho amin'izany. Resaka miliara ny resaka amin'ny fanarenana ny fiovaovan'ny toetry ny andro hoy Ramatoa Kristalina Georgieva, tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena kanefa ny hoenti-manana tsy misy afa-tsy tapitrisa. Maro ireo tetikasa sy fandaharana saviana vinaina kanefa tsy maintsy miainga amin'ny tsirairay ny ezaka ahatrarana azy ireny. Izay indray no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity hankasitrana feno ianao tany tokantrano nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany hoarainao avy hatrany aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandaharana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary mitohy Gli Slayers izay kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahita lavitry ny NBS anao amin'ity alina ity ny sampana fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mame fotoananao amin'ny rampitso indray.